Marina indray tompolasy tompoko vavy no entina rabanareo amin'ny izao alina izao manaraka ny famparadam-baovao eto amin'ny Real TV Madagascar rasana mitiavana ihany koa ianao tsy saraka aminay hatramin'ny farany ety ampiandohana aloha dia andeha raha itsika ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity. Nanapoka abo mandatsa ranomaso na safitra olona iray ny mpitandro filaminana mba hanakanana n'ireo mpanarady ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tsy hiditra tao amin'ny toerana mifefy tokony nanatanterahana ny hetsiky ny antoko-tima teny Beravina Itosy androany toy ny vovona alika tsy hery fatahotra ny fihetsika tsy fampiseho masoandro ataony fitondrana amin'izao efa ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana izao hoy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay nanamafy fa mitovy tsy misy valaka amin'ny hetsika tamin'ny roa sy roa arivo ny zava-misy amin'izao fotoana. Ny manam-pahefana ihany no afaka mamoaka ny volamena ondrana ny ivelany fa tsy olon-tsotra hoy ny solombavambahoaka Mohamad Amado Maly tao Tsirony Mandidy nandritra ny miavatory ny arahany tamin'ny solombavambahoaka Cité Randriana Soloniaiko na eto Madagasikara aza tsy mbola miato io fitrandrahana volamena io hoy ity solombavambahoaka ny Fenadrivesta ity. Tovavy 7 taona no naolana ny ramose-mpampianatra azy tao Tomasina faharoa ary miaina ao anatin'ny raritsaina vokatry ny mahazo azy hatramin'izao efa nampidirina amponja vonjy-maika kosa io ramose-mpampianatra io. Efa vono ihany koa miora hitondra amintsika ny tsara ho fantatra mikasika ny vinavina ny toetry ny andro ho an'ny rampitso. Akafaliana tompo-kilasy tompo-kivavy no iarabako anao ny an-tsokantrano any manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Andao ary ho fantarintsika hoe tony ahoana indray ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandra pitso alahady sy ny afaka pitso alatsinainy. Raha mahakasika an'izay vinavina ny toetry ny andro izay dia amin'ny ankapobeny saika ivadibadika ny toetry ny andro atao anatin'ny roa andro manaraka fa hitoetra kosa nefa ny roa sakorana any amin'ny ilany atsinanany nosiny. Andao ary ho fantarintsika mahakasika an'izay vinavina ny toetry ny andro izay raha hoandra pitso alahady dia hitantsika amin'izao fa raha hoan'ny afovoantany no hanombohantsika azy dia efa nimbiasa ny raha hoana sy ny masoandro izy toy izay ihany koa ny any Fianarantsoa Mahajanga any fa raha ho jerentsika manaraka nefa mahakasika an'izay vinavina ny toetry ny andro izay any Nosy Be dia hitantsika amin'izao fa anorana tandrifin-drahona Nosy Be ka vinavinaina manodidina ny 5-20 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana. Raha iverenantsika kosa ary ireto faritra sisa manaraka ireto dia ahitana rotsakorana ny ato Tomasinato raha toka anorana tandrifin-drahona ny any Sainte Marie fa efa nimbiasa andrahona sy masoandro kosa nefa ny any Antsiranana sy Toliarana. Raha ny maripana ambany indrindra dia ny ato Fianarantsoa no ahitantsika an'izany izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 17 degré celsius ary ny any Mahajanga no ahitantsika ny maripana ambony indrindra izay manodidina ny 4 ka hatramin'ny 13 degré celsius toy izay ary ny mahakasika ny vinavina ny toetry ny andro raha hoandra pitso alahady. Andao fantarintsika manaraka ary hoe toy ny ahoana kosa ny mety ho toetry ny andro raha hoan'ny afaka pitso alatsinainy. Fantarintsika hatrany ary izany amin'ny alalan'ny sarintan'ny Madagasikara dia hitantsika amin'izao fa raha hoan'ny afovoantany hatrany no andeha hanombohantsika azy dia mbola hitohy izay fifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro izay fa ahitana andian-drahona matevina kosa ny ato Fianarantsoa sy ny any Mahajanga any fa raha ny any Nosy Be kosa no fantarintsika mahakasika an'izay vinavina ny toetry ny andro izay dia saika ahitana rotsakora ny Nosy Be ary mety harankotrika izany ka vinavinaina manodidina ny 4 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana. Raha iverenantsika ary ireto faritra sisa manaraka ireto dia ahitana orana tandrifin-drahona ny ato Sainte Marie sy Tomasinato fa efa nimbiasa ny rahona sy masoandro kosa ny amin'ny tapany avaratry ny nosiny. Raha ijerina isika ny ato amin'ny tapany atsimo nosy ato dia hibalika ingaby masoandro. Raha ny maripana ambany indrindra indray nijerentsika manaraka dia ny any Fianarantsoa hatrany no ahitantsika ny maripana ambany indrindra izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 20 degré celsius ary tazantsika kosa ato Mahajanga ato ny maripana ambony indrindra izay manodidina ny 20 ka hatramin'ny 30 degré celsius toy izay ary ny mety
tsy ovinavinany toetry ny andro raha hoan'ny afaka piso alasinaina raha masoandro kosa hoan'ny avotany dia posaka amin'ny eninora maraina ary ilensika amin'ny eninora ariva ankasitrana isika rehetra ary niaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola manasanao ampanazana anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara mimetraka ny veloma mandrapitavary filmatsoboko. Iverenantsika raha navetivety araloha ireo lohateny. Nanapoaka mandatsa ranomaso na safitra olona iray ny mpitandro filaminana mba hanakanana n'ireo mpanaradia ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tsy hiditra tao amin'ny toerana mifefy tokony nanatanterahana ny hetsiky ny antoko tim teny Beravina Itosy androany toy ny vovona alika tsy hery fatahotra ny fihetsika tsy fampiseho masoandro ataony ny fitondrana amin'izao efa ao anatin'ny fanomanana ny fifidianana izao hoy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay nanamafy fa mitovy tsy misy valaka amin'ny hetsika tamin'ny roa sy roa arivo ny zava-misy amin'izao fotoana. Ny manam-pahefana ihany no afaka mamoaka ny volamena ondrana ny velany fa tsy olon-tsotra hoy ny solombavambahoaka Mohamad Amado Maly tao Tsirony Mandidy nandritra ny miavatory ny arahany tamin'ny solombavambahoaka Cité Randriana Solonyaiko na eto Madagasikara aza tsy mbola miato io fitrandrahana volamena io hoy ity solombavambahoaka ny Fenadriva Esta ity. Tovavy 7 taona no naolana ny ramose mpampianatra azy tao Tomasina faharoa ary miaina ao anatin'ny raritsaina vokatry ny mahazo azy hatramin'izao. Efa nampidirina amponja vonjy maika kosa io ramose mpampianatra io. Ny vaovao politika avy hatrany dia hanombohantsika ny fampahalalam-baovao. Lehilahy iray no tsy natsiaro tena vokatry ny fanapohana bomba mandasa ranomaso nataony mpitandro filaminana nandritra ny hetsika nataony antoko tim teny Beravina Itosy androany saika tsy navelan'ireo mpitandro filaminana niditra ny toerana tokony hanatanterahana ny fihaonana tamin'ny vahoaka mantsy ny fiaran'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tsy nahazoana lalana araka ny taratasy avy amin'ny prefektura ka antony tsy ahafahan'ny tim nanantanteraka ny hetsika hoy ny mpitandro filaminana. Mendrika Frantima sy tokony aina Randrianjatovy no mitatra ny antsiplian'izay. Tamin'ny 7 ora sasany maraina ora voatondro anomboa ny fiaona ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no nanomboka ny antrana tsikelikely manoloana ny toerana anatanterahana ny hetsiky ny tim tao Beravina Itosy ny mpitandro ny filaminana. Ny tonga teny an-toerana ihany koa ireo mpanaradia ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sy ireo solombavambahoaka miaradia aminy. Tamin'ny 110 ora latsaka no nandeha ny fifampiresahana voalohany teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny solombavambahoaka na Tsimondrano Alain Ratsimazafy ary ny sekretera jeneralin'ny tim Marina Randriamasinoro. Nambara ny mpitandro ny filaminana fa tsy nahazo alalana ny hetsika izay kasainy antoko tiako Madagasikara natao araka ny taratasy avy amin'ny prefektura. Araka ny taratasy avy amin'ny prefektura tonga aty aminay refusé la demande nataonareo maly sauf misy taratasy hafa izay ananam-pizainana aminareo. Raha fahafantarako azy aloha hatreto dia tsy nahazo alalana ianareo. Raha ohatra ka tsy nahazo alalana dia fa tsy mahanara-dalàna zao zavatra ataontsika izao. Ka miangavantsika mpanajana manaraka ny lalàna velona hanaparitaka ny vahoaka izay mahafolontsika ato. Misaotra tompoko. Tao anatin'ny fifampiresahana ihany no nanamaria ny solombavambahoaka na Tsimondrano fa afaka nitarika hetsika malalaka ny solombavambahoaka IRD voafidy tao Tsimondrano ny alakamisy 20 martsa lasa teo teny Andorany fotsy kanefa izao sakan'izao kosa ny solombavambahoaka tim voafidy tao Tsimondrano. Nisy situation tamin'ny Fakomaly Samaly teny Andorany fotsy solombavambahoaka ohatra ihany no mitarika olona tsisy taratasy na iray ary nietsika vena reo mpitandro ny filaminana satsia manara-dalàna ve le olona satsy manara-dalàna ary nitapahana ny lalana izy tsy filoham-pirenena niaraka taminy fa izy en tant que solombavambahoaka mitondra olona ny ainga teo Andorany fotsy nandeha mahabo voaka Andorany fotsy mandromena iny nandray fipetra mifanaraka amin'izay ve nareo mahakasika an'le Andorany fotsy teny ny tenako fa teo ny filoham-pirenena tamin'ny diabe iny ary filoham-pirenena perinasa izy tsy azo telopolo minitra taoriny io nigadona teny an-toerana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Efa nanakana ny vavahady ny ireo mpitandro ny filaminana saingy ny fandona tamin'ireo solombavambahoaka teny an-toerana sy ireo vahoaka ka tafiditra soamantsara ihany teo ny miatomboa ny fifandonana teny an-toerana.
Vao tafiditra ihany koa ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nakaton'ireo mpitandro filaminana avy hatrany ny vavahady. Niverina nivoaka ny fampiresaka tamin'ireo mpitandro ny filaminana ireo solombavam-bahoaka Tim saingy tsy navelatra amin'ny farany anatanteraka hetsika. Za zany dia raha izay fotoana nijanonantsika teto efa vita izy fa manao hoe tsy azo atao ary izy mbola tsy atao ny androany dia zay ny décision. Rehefa nosakanana tsy hiverina teo an-tokotany anatanterahana ny hetsika ireo solombavam-bahoaka raikitra indray ny fifanosehana nipoka ny bomba mandatsa-dranomaso. Lehilahy iray no tsy natsiaro tena vokatra ny fipoahan'ny bomba sy ny fifanosehana nivoaka faroratra amin'ny vavany. Misy moa fanapoahana teo lacrymogène dia misy oatra bomba assolissante rehefa andrareo teo ihany koa. Dia misy tanora anankiray atao hoe tanora mbola vao eritreriny matanjaka nipoahany zany teo dia mivoaka hatramin'ny farora-bavany mivadika ny masony fa mbola ifampikopakopahany famonjena ao anatiny ao. Efa ho latsaka daholo izay tsy ho latsaka rehetra ho an'ny mpitondra sy ny filoham-pirenena matoa tonga amin'ny fanakanana hetsika toy izao ho nisy olom-bavam-bahoaka Fetra Ralambozafimboloolona. Fahatahorana izy no mety tady anao anaty pataloha. Izy no latsaka pataloha. Zay mihitsy mila kosy ireo olona ireo. Ilay mpitondra mila kosy. Araka ny teny teo botsibotsina be raha le filoham-pirenena. Nanao teny tsy voahevitra fa rehefa tena diriana izy izy mianakavy mila kosy hatria latsaka daholo izay tsy ho latsaka rehetra. Namarana ny hetsika tamin'ny lahateny moa ireo solombavam-bahoaka tsirairay anatiny Antokotimo taoriana eo rehefa tafiditra ihany ireo solombavam-bahoaka. Tsy hembitra amin'ny mpitondra amin'izao fa tena nanao azy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha ny nambarany nanoloana ireo vahoaka nitosy androany. Mitovy tsy misy valaka amin'ny zava-mitranga tamin'ny taona 2014 ny zava-misy amin'izao izy ary tsy nisy nahasakana ny vahoaka. Izao ve no fihetsiky ny mpitondra kanefa ao anatin'ny fanomanana ny fividianana izao ho ity filoha teo aloha ity. Tamin'ny alalan'ny lahateny fohy ny fandimbiasana moa no nanamariana ny fampiarabana na tratra ny taona ho an'ny vahoaka nitosy sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay nanentanan'izy ireo ny fisoratan'ny olom-pirenena anaty lisy-pividianana. Ny Antsiprianzay tateriny mendrika Razafinatsima sy tokony aina Randrianjatovo hatrany. Efa nisy nanaraka avy any an-trano ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana raha iazo an'ny Beravina Itosy androany raha ny nambarany manoloana ireo vahoaka nitosy. Tsy tokony atao otrary tsy hemitra ny vahoaka na misy aza ny sakana ho ny nambarany. Tena tsy navelany niditra mihitsy raha tsy fantany hoe niala tany an-trano hoe nisy nanaraka avy any an-trano tsy raha tsika zany. Aiza matahotra mihitsy tsy asakana mihitsy zany akory efa anao zay dia zao nataontsika misy paikady izay omena anareo atsoatsy miainga avy any amin'ny fokotany mihitsy avy any amin'ny commune efa nanao arak'izay azo ataony maire zay arabaina mihitsy fa tena nanao arak'izay azo ataony rehetra izy. Fa atreo aloha zany ny vitany zao vitanareo fa iza malahelo anareo fa hiverina aty tsy mila an'izany eo autorisation zany miditsato fa ampilazana fotsiny raha ilaza ary nareo efa tsy ilaza nareo zavazainy fa afa ihany aloha États-Unis fa araka le teny teo iza matahotra nareo mino fotsiny afa tsisy dikan'ireo tsisy dikan'ireo ary matoa amin'ny teny zany teo zay zao mibana niditra fa noho an'izay tena niditra tsy ataony ino sa izy fa mila fahasahina izany ao no zavatra zay ma hoe aza matahotra mihitsy na miambaamba fa tonga dia miroso foana. Mitovy tsy misy valaka amin'ny hetsika 2014 ny zava-misy amin'izao fotoana izao hoy Marc Ravalomanana. Fa ity hoa tovy tsisy valaka ny datiny samy hafa tamin'ny 2002
fa rehefa manontany atsika izy hoe inona zany nataonareo dia zany teny hitanareo hoe zay ihany mahafantatra tsara zay paikady rehetra isika ary nareo aza taitra foana matoa dada milaza hoe andao tena anao azay tsy memitra amindreo mihitsy azy matahotra nareo mino fotsiny efa tsy fampiseho masoandro ny natao androany nanoloana ny hetsiky ny tima hoy Marc Ravalomanana. Tena tsy fampiseho masoandro zavatra mitranga reo nareo mpanao gazety marobe na ohatra amin'ny aina manjery na fahita lavitra amin'ny radio télévision fa ampisivana-tany mihitsy io ary misaotra nareo betsaka mihitsy satria ianareo koa olona tsy matahotra fa sa asanareo mpanao gazety moa zany ka tokony anjaranareo zany manaparitaka an'io ho fantatry ny olona fa zao ve na manana fifidianana zao fietsika zao zay zany atavevatsaina aloha zao ve ny fietsika tsy maninona tsika fa anetana araka ny antso nataony zareo io ohatry vovoana alika tsy hery fatahotra nanentan'ireo olom-pirenena isoratra anarana anaty lesam-pifidianana moa androany ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana sy ireo solombavambahoaka TIM tamin'ny alalan'ny fizarana afisy fanentanana. Ovahin'ny fandarana l'invité du jour ho anio asabotsy faha 20 ny volana martsa taona 2024 aorian'ny fampahalalam-baovao amin'ny sivora alina eto amin'ny Real TV Madagascar Messi Panjaka tsaratsara président d'honneur ny fikambanana FIFA Mada sy Andriamato Rivoire Lalatine Andria Monja Pasteur ary Andriamato Anara Sylvain loolona mpiaradia amin'ny Messi Panjaka tsaratsara iresaresaka mahakasika ny fanambarana lehibe ho ataon'izy ireo manoloana ny fifidianana sy ny raha rahampirenena eto Madagascar. Anasananao ary anaraka izany. araka izany dia ny apôstôly tsaratsara no vahiny gasikara fenisoa arahinao ariny zao fampahalalam-baovao izao fa toy izantsika kosa ny antsipriam-baovao iza no manondrana volamena eto Madagasikara eto io ny fanontaniana napetraka isitendra andriana solony aiko tamin'ny filoham-pirenena omaly tany Tsorony Mandidy nandritra ny miavatoro izay nitanterahiny tany an-toerana amin'ny taona mantsy ny volamena mandeha any ivelany saingy ny eto an-toerana idina hoy ity solombavambahoaka ny Toliara ity tsy misy afa-tsy manam-pahefana kosa hoy ny solombavambahoaka Mohamad Ahmad no afaka mamoaka volamena tamin'ny kabary nataony tao Tsorony Mandidy io tsy manana fahefana anondrana arenakibony tany mantsy raha ny nomariny ny olotsotra na ny solombavambahoaka ny Antsiprianzara. Efa tamin'ny taona 2014 no ao ny Côte Minier na ny volavolan-dalàna mifeny arenakibony tany hoy Mohamad Ahmad tao Tsorony Mandidy omaly nandritra ny miavatory izay notanterahan'izy ireo tany an-toerana nambarany fanampahantrana ny malagasy amin'ny tontolo ny arenakibony tany io. Tsisy fahavononana ny aomena ny mpandrara malagasy mba handrara amin'izany sehatra volamena zany. Marina sa tsy marina? Marina sa tsy marina? Marina. Olombitsy eto Madagasikara no afaka manao an'izany satria nahato ny fanandranana volamena zay ara-dalàna efa ampy 3 taona zao 2 taona azafady no nahatona an'izany. Fanontaniana kosa no apetraka isiteny Randriana Solony aiko amin'izay tena mamoaka volamena avy eto Madagasikara tao anatin'ny kabary nataony tao Tsorony Mandidy io. Firy moa nanomboky tamin'ity fitondrany ity tsy misy olo mahazo mandefa volamena andafy any fa l'international milaza fa amantony lasa anio ka fanontania petsako Monsieur le Président, iza olona manondra volamena andafy anio ia. I Mohamad Ahmad avy eo no nilaza tao amin'ny kabarany fa ny manam-pahefana no afaka manondrana volamena ny ivelany fa tsy olon-tsotra na solombavambahoaka. Zany solombavambahoaka zany na olon-tsotra zany tsy manana moyen oziny vazaha na fahefana anondrana zany arenan-kibony tany na volamena antsokosoko zany. Tsy maintsy olona manana fahefana na pouvoir zany na moyen
matériel na logistique manana roplany anao vao afaka mamoaka an'izany arem-pirenena zany. Tsy mbola niato ihany koa ny fitrandrahana volamena izay atao eto Madagasikara io ho ity solombavam-bahoaka ny feno arivo Antsinanana ity. Ny fitrandrahana volamena tompoko dia tsy natsahatra. Isan'andro miasa ao Abetsika, miasa ao Mananjary, miasa ao Maivatanana, miasa ihany aty Atsirony Mandidy. Mankeza ary izy ireny. Nanaovana sinématsika vahoaka malagasy hoe ividy volamena ao amin'ny banque centrale. Efa niteny za tamin'izany fotoana zany. Monsieur le ministre, mbola ministre izy amin'izao fa ministra nafindra amin'ny toeran-kafa. Tsy mety io zavatra ataonareo io. Fa io volamena viditsika Madagasikara io tsy mbola raffiné. Ka tsy azo atao hoe manana valeur monétaire. Beko aminay dia tsy maintsy atao. Zay no tokony halantsika tompoko lasy tompoko vavy, zany beko aminay zany. Tsy mety amintsika tsony zany. Ka eto, aiza ny afaran'le volamena amantonna ho any vidin'ny banque centrale na lefa nivelany any hatramin'izao tsy hita nanakaiza. Tao anatin'ireo solombavam-bahoaka niaraka tamin'ny siteny randriana solonyaiko tao Atsirony Mandidy nandritra ny miavatory i Mohamad Ahmad solombavam-bahoaka ny feno arivo Antsinanana io. Voafitaka ny vahoaka malagasy rehetra manirina nosy tamin'ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny fampelezan-kevitra ka nahatonga an'ireo solombavam-bahoaka nitarika ny vahoaka hifidy azy hoy ny solombavam-bahoaka ny Vohemara Edzara nandritra ny miavatoro niarahany tamin'ny siteny Randriana Solonyaiko ataon'ny distrika ny Bonglava Fasitry Atsirony Mandidy ny zoma 17 Martsa lasa teo nampanantena ho izy ny kandida Andry Rajoelina tamin'ny 12 sy roa arivo fampiakariny avy telo eny ny vidiny lavanila masaka izay efa nahatratra iray tapitrisa ariary ny kilao tamin'izany fotoana. Nidina ho 10,000 sy iray hetsy ariary nefa io kilao ny lavanila masaka io efa taona aty aoriana ho ny solombavam-bahoaka Edzara. Samy nanamafy ny fanohanany ny foto-kevitra ametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy mba hanana ny faritra tsirairay ny fahaleovantena ny arabola moa ireo solombavam-bahoaka miisa 7 nanotrona ny siteny Randriana Solonyaiko tamin'ny miavatoro tao Atsirony Mandidy omaly 17 Marsa 2024. Ianjara Kotonirainy. Ny fahadisom-panantenana tamin'ireo fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny fampelezan-kevitra ka nahatonga an'ireo solombavam-bahoaka nitarika ny vahoaka hifidy azy no iraisany vahoaka amin'ny distrika rehetra nanaovana ny miavatoro hatramin'izao hoy ny solombavam-bahoaka ny Vohemara Edzara nandritra ny miavatoro ny arahany tamin'ny siteny Randriana Solonyaiko tao amin'ny distrika Atsirony Mandidy faritry Bonglava ny zoma 17 Martsa. Raha niaino anareo vahoaka teto amin'ny faritry Bonglava ny tegnako mitovitovy tsisy valaka any aminay amin'ny faritry Sava satria ino ny antony maro ny fagnampagnantegnana ary zay fampanantegnana zegny no nandrisiky ny vahoaka malagasy ny fametrahana hifidy ny olo araiky. Ho an'ny Vohemara manokana ho izy raha efatra sy iray tapitrisa ariary ny iray kilao tamin'ny lavanila masaka tamin'ny 12 sy roa arivo ary nampanantena ny kandida Andry Rajoelina tamin'izany fampiakariny mo avy telo eny ny vidin'io lavanila io. Ankehitriny anefa dia nidina ho 10,000 sy iray hetsy ariary sisa ny kilao lavanila masaka hoy ny solombavam-bahoaka Edzara. Ny tany aminay avaratra dia rehefa tonga ny fampelezan-kevitra tamin'izay fotoanan'izay dia ny vidiny iray kilao tamin'ny vanila masaka dia 7 millions de francs malagasy. Rehefa tonga eo amin'ny fitondragna ny vatategnako araka ny propaganda zay nisy taminay tagny ataoko avy telo roa eniny izay vidiny lavanila masaka zay. Koa amin'izao fotoagna zao avako aby tsy tanterake satria eo amin'ny 10 arivo ariary ny vidiny kilo raiky amin'ny vanila na 750,000 francs na 150,000 ariary. Dikan'izay voafitaka ny vahoaka malagasy. Nanamafy ny solombavam-bahoaka ny Atsirony Mandidy Raholo Jaona Arson na ny député Jaona Kely fa tsy misy fiatraikany amin'ny fampandrosoana ny distrika eny fotony mihitsy ny arena nanany faritra iray toy ny mahazo ny faritry Bonglava. Eny fampanantenana teto raha nampanofisina itsika mety mba tonga teny amin'ny rahona
fa raha zavatra iainana tena matsiaro mijaly nefa raha ity faritra misy anay ity maleo mahalasa mahazaka tena raha tsy teny fotsiny aho hoe marina fa mpamokatra ny alohan-trano fa raha tena mamoky varana Antananarivo ny tena lohany ao dia mbolalava nefa koa ity faritra ity dia manana ny arena kibotany tsy taroaloha saingy tsy misy fiantraikany amin'ilay faritra izany arena izany. Manoana ny foto-kevitra fitakina ny fahaleovantenan'ny faritra tsiraiaraka izany ny solomam-bahoaka ny Tsormandidy. Tsy mahaleo tena ilay faritra eny fa na dia risy tolo alaina amin'ny faritra aza mbola makany mbola mpanjakana fobe ka zay tiany averina amin'ilay komina no averina nefa raha mahaleo tena io tsy raha manangatana any ity faritra ity. Mbola misy manenjika ho mitady toerana ihany anefa ireo solomam-bahoaka milaza Mpahibe Masy ny fahasahiranana iainan'ny vahoaka malagasy amin'izao hoy kosa ny solomam-bahoaka Nanaralava Jaosera Irénée. Misy milaza hoe tsy marary ny vahoaka malagasy monsieur le président fa reo député milaza marary vahoaka malagasy reo le député mitady seza sasany milaza efa misy seza le député nga tsy nomenareo seza député nomenareo sa tsy nomenareo zany hoe tsy mitombona ny filazana ireo député reo dia milaza lainga ka milaza hoe diso fanantenana ny malagasy mahantra ny malagasy. Mbola nanamafy ihany koa ny solomam-bahoaka ny Manakara Rasidy Manana fa mitovy amin'ny olana sedrain'ny vahoaka any amin'ny distrikana voafidy azy ihany koa ny olana hitaraina ny vahoaka ao anatin'ny faritry Bongolava. Miantso ny solomam-bahoaka naman'izy ireo mba ho tonga saina amin'ny fahasahiranana mahazo ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka araka izany ny solomam-bahoaka ny Manakara. Ka izao no angataiko amintsika député misy roa anareo miteny hoe fa sy sahirana malagasy dia mitarita olona eo an-dalambe anareo dia miteny hoe ianareo vahoaka sy sahirana raha hita anareo azo olona anareo dia izay no ataonareo ka fotoagna fieritreretana zao ny vahoaka ny Andriamanjaka raha mbola teo pody amin'ny député anareo dia enoy ny feon'ny vahoaka ka dia averiko eto aoka ho isy député isay iteny fa sy misy vahoaka sahirana ao amin'ny distrika misy anazy. Nanamafy ny fangatahany isy tendra Andrena Solony Aiko mba hirotsaka ho vidiana ho filoham-pirenena moa ireo solomam-bahoaka izay nanotrina azy tamin'ny miavatory tao Tsormandidy toy ny solomam-bahoaka Nanaralava Jaosera Irénée. Monsieur le Président, cité efa député 2 fois deuxième mandat niaraka taminay izy mifankafantatra zahay io mifankahay zahay io sady mifankalala zahay monsieur le président alohan zay atoko olona hafa anao namanay atokisanay voalohany manamafy ny teny namana teo satria solom-bavam-bahoaka isika ny vahoaka nangataka anao ilatsaka hamafisinay solom-bavam-bahoaka milatsahanao monsieur le président zahay dia ampifidy anao ary hifidy anao. Ho an'ny solomam-bahoaka ny Manakara Rasidy Manana dia ny Zanahary mihitsy no efa leo ny filohan'ny Rajoelina fa anjaran'ny vahoaka malagasy sisa no mandray andraikitra. Ny Zanahary efa trotraka anazy matoizy nanao mataon'inio fa asika olombelona mba ho tongava saigna amizay havela ho agny amizay mba hagnampiny Zanahary asika. Vao niditra teo izy dia tany niosaka taty amin'ny voatany tantara teretiko dia tonga ny aretina mandoza eran-tany miditra ny rivo-doza sy haiko koa mitantara anazy fa samy mieritreritra fa raha ny raha akoran'izany dia fa sy akasitrany ao ambony. Solom-bavam-bahoaka miisa 7 moa no nanotrina ny sitendra Andrena Solony Aiko nandritra ny andian'ny faharoa tamin'ny miavatoro izay natao tany Tsormandidy ny zoma 17 Martsa lasa teo.
fa nanolotra fanampiana ho an'ny akany fenisoa fitaizana zaza sahirana ara-pivelomana tao amin'ny distrika ny Soronmandidy Omaly ny filohan'ny fondation Siteny Irandriana Solonyaiko nandritra ny fandalovana tany an-toerana tao anatin'ny miavatoro Bonglava ankizy 70 no tezaina ao anatin'ity akany ity ary saika zaza notsongaina tena nivo ny fiarahamonina avokoa izy ireo omena fampianarana tolorana sakafo ihany koa ireo ankizy ireo olon-tsotra iray mipetraka ny ivelany moa no manampy azy ireo ary indraindray ihany vao mahazo fanampiana avy amin'ny fikambanana tahaka ity nataon'ny fondation Siteny Omaly ity anisan'ny vaindondra raha ny fondation Siteny moa ny fanampiana ny akany fitaizana zaza sahirana sy kamboty tahaka izao. Lafim-bavao hafa kosa indray nekeny tale general ny faditseranana ny ahafahan'ireo mpanondrana vatosoa sy vato-sarobidy tsy misy droit de sortie hatramin'ny volana jona izao taoriny ny fionana izay nifanaovan'ny vondriny mpandrara mpanondrana vato-sarobidy sy vatosoa niaraka tamin'ny federation ny orinasa sy ny mpandrara mpanondrana vato na ny FOM ny alakamisy lasa teo raha nitatra nomeny filoha-lefitry ny fikambanana ny mpanondrana vato tsy nisy afa-tsy vato so iray alina taonina fotsiny no nivoaka teto Madagasikara ao anatin'ny iray volana raha toa ka 2 hetsy taonina isam-bolana izany tamin'ny fotoana tsy mbola nametrahana ny droit de sortie ho iatrany ireo avy amin'ny FOM ireo ny anafoanana tanteraka ny fampiarana no ady atao amin'izao fa tsy hijanona ho amin'ny hatramin'ny volana jona fotsiny ihany izany raha ny nambaran'ny fikambanana mpanondrana vatosoa eto Madagasikara ny Antsiprianjara tateriny Tojo Rabefatra sy faneva ravelona antenaina. Fifanarahana tapaka nandritra ny fionana voalohany teo amin'ny mpandrara mpanondrana vatosoa sy vato-sarobidy izay nitanterahana tamin'ny alakamisy lasa teo ny ametrahana etra sy abatokana eo amin'ny fanondranana vatosoa sy vato-sarobidy arapetraka eo anivon'ny ministera ny Arenan-kibon-tany ny fandoavana io vola tokana io raha ny nambara ny filoha-lefitry ny FOM. Mbola tsisika ao atao kosa nefa ny anafoanana tanteraka ny fandoavana ny droit de sortie indrindra ny analana izany ao anatin'ny lalàna amin'ny fenitedim-polam-panjakanana sy mpanitsina mandritra ny fivorian'ny parlemanta amin'ny volana meo avy izao hoy Irato Randrenatoandro. Tokony fantoka any amin'ny fametrahana etra tokana na ny taxation fixe ihany mantsy ny vola aloha ho ny FOM. Mba hoesahana zany ao anatin'ny taxation unique io daholo ny taxe rehetra ho an'ny produit minier fa tsy hisy tsony zany hoe administration samihafa samy ametraka an'izay satria ny olana amin'izay zany tsy fampiarahana amin'ny opérateur minier izy dia lasa manahirana satria makamaka daholo ny tsirairay nefa tsy fantatra hoe aiza ny conséquence zay zaka sa tsy zaka au niveau ny opérateur minier. Mbola tsy hay moa zany hoe ho tafavoaka araka ny tokony izy ao anatin'ny LFR ve ny fanafoanana ny droit de sortie dia zay moa zany mbola antenaina amin'ny italien faditserana sy ny administration malagasy hoe mba tena hoe ho afaka hanondrana entana zany tsy misy droit de sortie ny mpandrara mandrapa afaka tanteraka nio droit de sortie. Efa neken'ny tale general ny faditseranana ihany koa hatreto ny FOM ny ahafahan'ireo mpandrara manondrana ny entany hatramin'ny volana jona izao tsy andoavana droit de sortie. Ireo entana efa vita commande tamin'ny tondasa ihany nefa no mahazo io tombony io hoy ny fanazavana. Ho an'izay olona manana contrat tamin'ny herintaona satria raha malala fa rehefa manao export na produit minier zany tsy hoe mivarotra androany dia tonga dia lasa androany fa misy contrat efa napetraka ohatra zany zao tamin'ny herintaona mety hoe mikorir hatramin'ny fin juin na hatramin'ny fin décembre dia iny efa contrat iny efa herintaona ny anaovana anazy fa tsy hoe négocier ny isam-bolana dia ny sorana anazy moa zany dia manaiky hoe raha manana an'izay contrat zay zany ho justificatif an'le izy dia tokony tsy andoha an'le droit de sortie ny opérateur afaka mijustifier an'izay kanefa zay zavatra zay zany mbola hoe hatramin'ny mois de juin. Nanomboka ny volana janoary hatramin'ity fiandohan'ny volana martsa ity iray alina taonina ihany ny vatosoa sy ny vato-sarobidy naondrana teto Madagasikara raha tokony ho 2 hetsy taonina isam-bolana izany teo aloha. Statistika mihitsy moa zany mipetraka navoaka ny douane ary anana zareo amin'ny douane zay zavatra zay fa en moyenne tsika eto à Madagascar eo amin'ny 200 000 tonnes par mois io ny entana mivoaka amin'ny resaka produit minier fa tao anatin'ny fotoana nametrahana ny droit de sortie tafalatsaka hatrany amin'ny 10 000 tonnes zay dia tena misy impact be mihitsy izy zany amin'ny resaka fiarina eto à Madagascar.
ny olona izay tsy maintsy nanondrana tao anatin'izay fepitoana zay zany dia le olona izay efa manana contrat ka hoe misy pénalité napetraky ny mpiara-miasa amin'izareo izay mbola betsaka lavitra noho ny resaka droit de sortie ka naleon'izareo aloha zany ny honoré an'ilay contrat satria raha tsy nanao an'izay zany dia betsaka lavitra ny perte ao amin'izareo dia izay ihany no afaka nanondrana tao anatin'izay fepitoana zay. Nisy moa omaly ny fionana teo anivon'ny fomba sy ireo lehibe ny fikambanana amin'ny sehatry ny arenan-kibon-tany tamin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny resahana ny mikasika io fanafoanana ny droit de sortie io ao anatin'ny lalàna amin'ny fenitetim-polam-panjakana sy pantsina na ny LFR ho an'ny taona 2024. Fanotanterahina teny amin'ny FJKM Ambohitantely Androany ny fotoam-pivavahana fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ho famaranana ny Jobily volafotsy ny mpitandrina Rakotina Valina Mahaolon'Irina Arvel sy Ramatoavadiny fotoana izay notrony ireo olom-panjakana ambony eto amin'ny firenena no ny asasoa vita nyity mpitandrina ity ihany koa izany. 20 taona ny mpitandrina Mahaoly no nitandrina tao Ambohitantely raha toa ka teny fiherenana no nanomboany ny asa nandritra ny 10 taona voalohany ny fiombonana amin'Andriamanitra no tena zava-dehibe hoy izy tao anatiny izay 20 taona izay. Ny antsiprian'izay ary hoetiny Tojarabe faritra sy Anjarakotonoray. Tao anatin'ny fijoroana vavolombelona nataon'ny mpitandrina Mahaoly Rakotina Valina no nilazany androany fa zava-dehibe ny fifikirana amin'ny FJKM. Ankoatra ny fizarana sy fampianarana ny tenin'Andriamanitra ho izy dia isan'ny lara-pamiana ho azy tao anatin'izay 20 taona izay ny fanomezana vahana ny fampianarana ary isan'ny tena mahasaro-piaro azy. Nanao antso ho an'ny mpitondra mihitsy aza ny mpitandrina androany hijery akaiky ny rafim-panabeazana io. Tena manao antso hafa ao zay 20 taona mampitandrina zay hoe lorangaha atao le sekoly, lorangaha atao le fitesana. Fa marina kely ny protestante rehefa donsina kely vahoaka tsy inona bakainy olona fotsiny fetsehiny olona fotsiny tsy mety raha fa tsisy hevitra mihitsy androangana izy atao dia tena sarotra ave manao an'io vita io rehefa tena atao le finiavana ho an'ny FJKM na ho an'ny firenena mihitsy. Tsy netiana indray ny fanomezana manokana nataon'ny fiangonana ny mpitandrina tamin'izao 20 taona nitondrany ny fiangonana Ambohitantely izao hoy ny komity ny taikatrany ny anaovana asa ho an'ny fiarahamonina ho setry ny tsangam-bato natao azy izy tamin'izany. Marina tenin'Andriamanitra hoe izay maniry ny asa mpitarina dia maniry asa tsara. Fifaliana amin'ny ankapobeny falaisana andraikitra koa nefa nahatsapahana fitantaran'Andriamanitra dia fisaorana ny mpiara-miasa rehetra natoy izao. Satria tsy mbola manana ivitoerana momba amin'ny psikolojia ny FJKM protestante, ny FJKM dia izay no antony. Izay no antony. Hoe hanampiana ny fiarahamonina amin'ny olona mpiarahamonina isan-karazany. Nanamafy kosa ankilany ny filoha-hevitry ny birao foibe ny FJKM ny pasteur Jacques Andriamampianina fa na tsy ao anatin'ny birao foibe ny FJKM aza ny mpitandrina Mahaoly Rakotina Valina dia isan'ny miara-miasa akaiky amin'ny birao foibe. Mpitandrina miavaka sy manana ny maizy azy ho ihany ny filoha-hevitry ny FJKM ny pasteur Mahaoly Rakotina Valina satria isan'ireo vitsy anisa mpitandrina sady akademisianina ny tenany. Dingana kosa no vita tao anatin'izay 20 taona ny tandremana izay hoy ny mpitandrina Mahaoly Rakotina Valina fa mbola mitoy ny fanomafisina ny finoana. Miara-mankalaza ny Jehova amiko ary ao ka hiara-manandratra ny anarany isika io salamo 4:3 moa no nankalazana ny Jobily volafotsy 20 na mpitandrina ny Mahaolon'Irina Arvel Rakotina Valina sy ho fitroana-bavaka ny ankonany androany teny amin'ny FJKM Ambohitantely. Ny filohan'ny FJKM ny mpitandrina Irako Andriamahasoa no nitondra ny tenin'Andriamanitra tamin'izany. Taorian'ny fanompom-pivavahana nisy ny fiaraha-misakafo ny arana tamin'ireo vahiny nasaina. Isan'ny tonga nanatrika izany ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina, ny filohan'ny FJKM, ny filohan'ny Anglikanina, ny praiministra teo aloha Jacques Karabemananjara, ny jeneraly Ramakavelo Mivady, Fetson Andrenirina, ny ministra teo aloha Rabetsitota sy ireo mpandraharaha samihafa. Tsy tonga nanatrika ny fotoana kosa ny fitondram-panjakana androany na dia nahazo fanasana azy hoy ny komity mpanomana ny taon-Jobily. Miaina ao anatin'ny vanim-potoanan'ny sorisory sy fahatezerana ka mety hiteraka ady eto amin'ny firenena isika amin'izao fotoana izao noho ny loko tsy mitovy sy ny foto-kevitra tsy mitovy hoy ny filohan'ny fiangonana FJKM ny pasteur Irako Andriamahasoa androany. Lasa voasaringotra amin'ireo zavatra-tsy ireo isika hoy ny filohan'ny FJKM ka adino ny fiombonana amin'Andriamanitra izay lalana tokana izorana amin'izao kion-dalana iainana eto
amin'ny firenena izao. Isan'ny foto-kevitra nitondran'ny filohan'ny FJKM ny Torteniny teny amin'ny FJKM Ambotantely Androany moa io fiombonana ao amin'Andriamanitra io. Ny Antsiprianzary hoetiny Todzirabefatra sy Ezeka. Efa ao anatin'ny tontolon'ny sorisory sy ny ady no iainana amin'izao fotoana izao. Hoy ny filohan'ny FJKM ny pasteur Irakami Andriamasoa tao anatin'ny Torteny nandritra ny fotoam-pivavahana famaranana ny jobily volafotsy ny mpitandriny rakotina Valina Maholy ny Rina Arvel sy Ramatoavadiny teny amin'ny FJKM Ambotantely Androany. Ny aina ao anatina vaninandro mandrava sy manapotika ny fiomborana isika. Tontolona ady, tontolona fifampidirana, tontolona fisarahana, tontolona fifampiandanina, tontolona fifankahalana, ny tontolona fifamonoana mihitsy azy no iainantsika ankehitriny. Afaka mantsika mandeha olona hoe olona raha ohatran'izao manana ndraiky vola fotsiny izao mitsapoka antsika sy ny lefiny andeha ody an-trano. Miady ny toena mbotra zao tatao ian'izao toy zao. Ny olona nanefitra ny mpandiatsy zavatra rehetra iainantsika. Miala-trolona samihafa rehetra iainantsika amin'izao fotoana izao. Ny omby iaina isan'andro. Tontolo ady, ny vazavazana, andranita ady sy fisarahana. Fandranitana isy ny fatafipiana sy ny ratram-po ratran-tsaina. Ikendren'izay ampizarazarana miendriny samihafa. Zany ny tontolo iainantsika ankehitriny. Efa miseho eny anivon'ny fiarahamonina sy ny tokantrano mihitsy io ady sy faharomontana io hoy ny pasteur Ami Irako Andriamasoa. Fiarahamonina rodrotra, tezitezitra, tsy ino zany fiarahamonina misy asika. Anao hoe tonga tranotrano tonga milanja orona. Tany ampiasana izy na ny ataony kehatrano izy fiombonana no tokony ampajakana satria izay no antson'ny Kristy ka iombonana na avy any atsimo na avy any avaratra na avy any atsinanana na andrefana hoy ny filohan'ny FJKM. Ao anatin' izany tontolo fankahalana, efitra manitro ny sefitiavana, ny fifantenana ny ady izany avana miantsona Andriamanitra andaotsika niny iombona. Andaotsika le iombona zany antso ny tena zany antso ny fifantsara. Rehefa mijery azy fijan'ny Kristy isika. Dia sarontsika ny amin'ny hoe ny tanan'ny Kristy mitsotra, dia tanan'ny Kristy manangona ny avy any aby sy ny akavanana, ny atsimo sy ny avaratra, ny atsinanana sy ny andrefana. Akambon'ny Kristy vao aminy ao anatin'ny fiomborana sy ny firasana. Ambarany epistily ao amin'ny Efesana, epistily ny firasana. Ny antsony rehetra mba andray izany afatra amin'ny fiombonana izany noho izany ny pasteur Irako Ami Andriamasoa androany. Vaovao tranga mpiaramonina kosa indray. Tranga fahaverezan'olona miisa 13 no niseho tao anatin'ny 3 volana tamin'ity taona 2024 ity raha ny vaovao azo avy amin'ny Gendarmerie Pirenena. Ny alatsinainy lasa teo ny tranga farany izay nisina raim-pianakaviana iray 770 taona mpitatitra entana amin'ny fiara ary tsy tapopoka hatramin'izao rehefa nitondra entan'olona iazo ny soavy masoandro. Ny alakamisy lasa teo no hita tany talatany volonondry ny fiara saingy tsy mbola hita io raim-pianakaviana io hatramin'ny androany hoy ireo fianakaviana. Ahina ho fakanan-kery no miseho hoy ireo fianakaviana nandritra ny firesahany tamin'ny mpanao gazety ny Real TV Madagasikara. Ny Antsiprianzary amin'ny sariny tokony ena Randrianjatovo. Ny alatsinainy 13 Martsa 2024 tamin'ny 9 maraina no niala tao an-trano ny raim-pianakaviana 770 taona io. Mpitatitra entana ny asany ary tena nalamahitsy no nisy nahita farany mialohany nahavery azy hoy ny fianakaviana. Lehilahy roa kosa no voalaza fa nanakarama azy hitatitra entana hoy ny soavy masoandro hoy ny fitantarany fianakaviana. Taorin'izay dia tsy nandeha intsony ny findainy. Noho tonga nefa ny riva fito amin'ny fito sasany tokony fahatongavany tsy tonga izy. Dia le zanako ny rahako hoe ndeha izy tsenao eny amin'ny collegium eny amin'ny arrean bus. Dia tsy tanteny dia teo izay nanomboka ny antso azy amin'ny telefona zany mba hoe aiza ho aiza ianao. Dia tsy nisaonina intsony ny telefona. Dia kanjo nisy olona tonga teo aminay ny teny hoe taratara izy ozy fa aterina amin'ny tomobile eo. Le olona io olona miara-miasa amin'izany hoe ny ran'le patron zany hoe jerevany hatrany papalay fa ohatrany taraiky be nefa izy tsy tany hatranyko. Dia inona raina foana ny andro fa tsy tonga izy jusqu'à hatramin'izao. Taorinan'ny fikarohana nataon'ireo fianakaviana tany anaty kriatrala no nahitana ny fiara express fitondra ny raim-pianakaviana io.
ny alakamisy 12 martsa ariva ary efa tsy nisy motera sy nisorona avokoa ny kojakoja rehetra mampandeha ny fiara. Nahitana seraingy iray sy tady ihany koa tao anatin'ny fiara raha ny nambaran'ireo fianakaviana. Ahin'ny fianakaviana ny mety sy ny ambadika fakankeriny ao anatin'ity tranga tsy fahitana ny iran'izy ireo ity hoy ny zanany. Efa tsy milama tsy mihitsy zany le fandriam-pahalemana, tena kidina mpina herisetra mihitsy zany nahazo anazy. Tao anatin'ny tomobila korotana tena korotana. Izy efa efatra amby 20 taona nefa dia olon-dehibe ray aman-dreny veno anaovana herisetra. Tsy fanao ny iray mpianakaviana io ihany koa ny tarafodiana hoy ireo zanany ananaitra azy ireo ity tranga ity. Fa ipampanay io rehefa tara dia amin'ny 5 izy dia efa miantso anao hoe teneno re tsy nenina rehefa taratara fa tamin'ity izy tsy niantso mihitsy izy. Ny telefônina anazy maty nanomboka latsinainy tamin'ny 9 tsy nandeha tsony le telefônina anazy jusqu'à hatramin'izao. Dia tao anatin'ilay tomobila konkoa nefa tsy nahitana trasy momba anazy mihitsy le tomobila hoe sao dia mba hoe misy raha na ohatrany fa tsisy inona tsisy trasy momba anazy le tomobila. Hatramin'ny androany tsy hita io raim-pianakaviana io. Trangana fahaverezan'olona miisa 13 no niseho ary voaray ny zandarimariam-pirenena tao anatin'ny 2 volana sy tapany tamin'ity taona 2024 ity raha ny tatra voaray. Zaza 7 taona no niara-ny fanolanana izay nataony mpampianatra azy tao amin'ny sekoly ny anarany ny andro ny 20 martsa lasa teo tao amin'ny Fokotany Ambodisaina, commune Toamasina faharoa. Nofitahin'io mpampianatra io ity zaza ity ka izay no nanaovany fanolanana raha ny fitarainana nataony zaza tamin'ny Renibe mpitaiza azy. Nampidirina ponja vonjomaika kosa moa io mpampianatra io. Ny Antsiprian Zero entiny Lantomalala Saondra Nirina, Real TV Toamasina. Tamin'ny andro ny 20 martsa no nanaovany mpampianatra io ny asa ratsiny tamin'ity tovavy kely 7 taona ity raha ny fitantarany Renibe. Tamin'io andro io niraina ny vizavatra isarobidy. Nantsoiny io mpampianatra io nefa izy hoy ny fitantarany Renibe. Tamin'ny fotoana nandehanana mipipitany ambadiky ny trano iny no nantsoiny ary nofitahiny ity zazavavy kely ity ka nentiny namonjy lobolobo ny andro raha teo alina tokony tamin'ny 7 ora teo no nanatanterahan'izany filandratsiny izany hoy ny Renibe. Tonga zany ditako hoe hafahafa izy dia zaho izy tsy kapoha amin'ny mama sady tonga dia nanantona anahy izy dia fataizanao dia aza kapohana za mama oziny dia tonga izy dia nitorovoka nipetraka teo ankilako karan'io dia fa maninona za mama ozy izy na ola amin'ny mese zay ny teny nataon'le zanako. Jerevako marina le lamba nataony avy teo jerevako dia tena nifoniko karan'izao dia tena zavatra hafa marina le taminazy dia za zany tsy navitany raha tsony fa tonga dia nikiropaka be dia nangorony entana dia nanantso ny anadamy mamanyty taty tamin'ny telefônina hoe mandeha ty nareo fa misy zavatra manjohan'ny sarobidy dia nanantona tany zany le zanako dia naketena nantaniny le tonton izy nantaniny papany izy tena izy ve le izy dia hoe mese nitarika herisetra ara-tsaina ho an'io zaza io niara-ny fanolanan'io koa ny trangana azo azy ankoatra ny fitsaboana azy tsy maintsy natao ny fianakaviana raha ny nambaran'izy ireo. Le sainy mihitsy ny tena nitako vola le sainy. Ny ravo lehilahy no miresaka aminy dia hitako mihitsy hoe misy fahatahorana izy misy zavatra hafahafa zany hitako hoe ohatrany hoe matahotra izy. Nanamafy ny anaraha-maso ny ankizy indrindra amin'ny fotoana ny fety ny commande ny brigade ny Toamasina faharoa. Na dia hoe misy fety na misy ina dia aleo tsara tsika miaraka foana amin'ilay zaza dia magnentana ihany koa amin'izay mpiarabely raha vao mahita tsangana zavatra hafahafa dia mampilaza fa zanak'olo hafa niara-n'iny androany fa sanatran'izany mety ohatrany. Nampidirina ponja vonjomaika ao Ambalatavoahangy ny alakamisy 12 martsa teo moa io mpampianatra io.
nanolotra vola €400 ho an'ny FES ny vondrona Europeanna izay tafiditra ao anatin'ny fandaharana asa projet participe ho fanatsarana ny tontolon'ny tanora sy ny fampiofanana azy ireo amin'ny alalan'ny Youth Leadership Training Program na ny YLTP. Anatin'io famatsim-bola io ihany koa ny anatsarana ny sehatry ny fitantanana sy ny fanofanana ireo mpanao politika hiatrehana ny fifidianana ary ampiasaina ihany koa anampiana amin'ny fanofanana ireo fiarahamonim-pirenena misehatra amin'ny fifidianana io vola io. Zava-dehibe ny fanohanana noho i Madagasikara hiatrika fifidianana hoy avy amin'ny FES. Ny Antsiprianzer eo amin'ny sariny Anjara Kotonoray. Les projets participent fiara-miasa amin'ny Union Européenne. Ho an'ny FES moa zany raha vao tonga ny toam-pifidianana dia mifantoka amin'ny fifidianana ny asan'ny ray manontolo amin'iny taona iny. Dia nieritreritra zay tamin'ny herintaona hoe tsara raha manana fiara-miasa amin'ny Union Européenne. Union Européenne raha teo manana ndraikefany manana ny réseauany ny tambajotrany zany dia afaka ampifaminona le traikefanaisyny Union Européenne. Dia natsangana le projet participe zay maharitra 12 volana ary ahitana lafiny anankitelo. Lafiny voalohany fiarahana miasa manokana amin'ny tanora zany programme fampiofanana. Dia ny lafiny faharoa irahana manokana amin'ny antoko politika. Dia ny fahatelo irahana manokana amin'ny société civile. Tokony ho ampy ny fotoana hanatanterahana ny fifidianana sy ny fanofanana ireo mpisehatra amin'izany mialoha raha misy ny fahavononana eo amin'ny sehatra rehetra mikarakara izany hoy ny fondation FES. Ao anatin'izany ny fanatsarana ny fizotra ny fifidianana izay nanomezana ny vondrona Europeanna vola €400 ho an'ny FES hikarakarana ny fanofanana. 22, 23, 24 mars ao amin'ny le pavé misy fionana karakarain'ny FES ionan'ny société civile ny antoko politika mpanao gazety. Dia iresahana momba n'io mihitsy hoe ina le aya iza le aya ina ny hevitry ny andany sy ny ankilany inona ny mety tolo-kevitra satria tisy recommandation io hoe zao ny tolo-kevitra makany amin'ny gouvernement, zao ny tolo-kevitra makany amin'ny CNI, zao ny tolo-kevitra makany amin'ny antoko, zao ny makany amin'ny olo-pirenena, zao makany amin'ny zareo mpanao fanaraha-maso fifidianana. Dia zay ny tanjona hoe izy tolo-kevitra mazava vahaolana ary hoe misy ny olana ary raha tsisy ara ny olana dia azo atao koa mi-anticiper. Totalin'ny famatsim-bola 400 000 €, zany hoe misy anjaran'ny Union Européenne dia misy anjaranay. 12 volana ny fifanaraha mpiara-miasa nosoniavana ny alatsinainy 13 Marsa lasa teo amin'ny vondrona Europeanna sy ny FES. 20 € ny vola ampiasaina amin'ny fanofanana ireo tanora mivondrona ao anatin'ny YLTP na ny Youth Leadership Training Program izay ao anatin'ny fandaharana asa ny FES. Isan-taona dia misy hatrany ireo tanora 520 izay misahana andraikitra maro eto amin'ny firenena ary tafiditra ao anatin'izany ny lafiny politika izay ny 700 ireo tanora mpikambana sy misehatra ao anatin'izany no misehatra amin'izay politika izay avokoa hoy ny tompona andraikitry ny YLTP. Mbola azo antenana tsara ny hoavin'ny tanora malagasy ary misy hatrany ny fanentanana hatramin'ny fampandrosoana ny firenena izay ny tanora no antoka voalohany hoy Hervé Razafindranaivo. Androany moa no nampahafatana tamin'ny fomba ofisialy teny Anosy ireo tanora 20 vaovao mpikambana ao anatin'ny YLTP. Ny Antsiprianzer eo amin'ny sariny Tokoniana Randrianjatofo. Ny fampiofanana amin'ny lafiny fitantanana sy ny politika no tena omena ireo tanora ary tafiditra ao anatin'izany ireo 20 izay voasivana ho anty taona 2024 ity. Aoriana ny fiofanana no ampiaran'ireo tanora ireo izay nondraisana nandritra ny taona hoy ny tompona andraikitra misana ny fandaharana asa YLTP eo anivon'ny fondation FES. Mizara amin'ny sehatra maro ary samy manana ny fahaiza-manao ny ireo mpiofana ao anatin'ny YLTP ireo na politika na toe-karena na ihany koa fitantanana hoy hatrany tompona andraikitry ny YLTP eo anivon'ny FES. Samy manana ny engagement zany hoe samy manana ny sehatra ikatroana izy ireo ary izay ao amin'ny fondation Frédéric Ebert dia mieritreritra foana hoe misy fandraisany amin'ny politika mpitantanana foana izay sehatra misy anao eny fa na dia any amin'ny sehatra tsy miankina ary no misy ny mpikatroka.
miainga amin'ny fampivoarana ireo tanora nefa no antoka ampandroso ny firenena amin'ny alalan'ny fanofanana samihafa hoy ny YLTP. Ny tanora no maro anisa eto Madagasikara amin'ny zao fotoana izao ary efa ela no efa toy izay ary noho izany dia ny tanora no tokony tompona andraikitra voalohany amin'ny fitantanana ny fampivoarana ny firenena. Noho izany dia mametraka fatokisana amin'ny tanora malagasy izay ary izany indrindra ny antopisian'ny Youth Leadership Training Programme ahafahana manome azy ireo fitaovana mba ho afaka handray anjara amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny fampivoarana ny firenentsika. Entitra kosa ny sivana tamin'ny fandraisana ireo tanora 520 ireo teny anivo ny fiarahamonina. Nanamarika moa ny tompon'andraikitry ny YLTP fa tsy izay manam-pahaizana ihany no afaka misitraka izany. Raisina etony manam-pahaizana daholo ny tanora rehetra arakarak'izay sehatra misy azy misy fahaizana foana. Ireto tanora rehetra dia notsongaina tao anatina tanora amanjatony maro amin'ny vitsy ny toerana dia tsy maintsy entitra izay amin'ny fitsongana azy ireo tao anatin'izay tanora amanjatony maro izay. Sivana lehibe indrindra rehefa mifidy ireo tanora mpisitrak' izay dia ny fanana ny vina mazava ho an'ny firenena, ny fananany ihany koa rafitra ahafahany mitratroka sy manatanteraka izany vina izany ary ny fananany fanirina hitondra fanatsarana hitondra fampivoarana ho an'ny Madagasikara. Tanora manodidina ny 500 no efa nisitraka ny fampiofanana ho an'ny aitarika na ny leadership tao anatin'ny 12 taona. Misy amin'izy ireo no nandray andraikitra amin'ny fitariana antoko politika izay mampiatra ny fiofanana efa ndraisana. Nampahafantarina androany ny fanombohan'ny andiany fahasivy-ambin'ny ny YLTP amin'ny taona 13 ity ka tanora 520 avy amin'ny faritany Madagasikara izay misehatra amin'ny lafiny maro no mpikambana ao anatiny sy sitraka ny fampiofanana mandritra ity taona ity ary aritra 12 volana ny fiofanana. Vaovao ny fanatanjahantena kosa indray ny batan'ny medaly volamena indray Laura Rasoanaev tao Algérie alina nandritra ny fifaninanana Open Africa d'Algérie amin'ny taranja judo ho an'ny sokady junior latsaky ny 7 kilao. Nisongadina i Laura teo anatrehany mpifanandrina taminy izay Algériana avokoa. Medaly volamena fahatelo azon'ity mpilalao malagasy ity nandritra ny fifanitsanana nataony tany Tunisie sy Algérie tao anatin'ny 2 herinandro moa ity azony omaly ity. Mbola hiatrika fifaninanana eo amin'ny sokady senior ihany koa izy ho amin'izay fotoana izay. Ny Ansiprian Zera. Namiratra ny Laura Rasoanaev tao anatin'ny fifaninanana izay nataony tao Algérie omaly io. Tao anatin'ny famaranana nampiditra ho Azari Ruiz ary namotsanana ireo mpifanandrina tamin'ny hatrany izany. Algériana miisa 5 no nifanandrina tamin'ny Laura ho an'ny lalao natao omaly io ary resiny avokoa na ahafahany nibata ny medaly volamena io. Isan'ireo mamiratra amin'ny judoka malagasy Laura, medaly volamena 3 mantsy izao no azony tao anatin'ny 2 herinandro nanatanterahany ny fifaninanana. Ny 2 azony tao Tunisie nandritra ny Open African tany an-toerana raha toa ka mbola nibata medaly indray izy tao Algérie ho an'ny Open Africa d'Algérie io. Mbola niatrika ny sokady senior latsaky ny 7 kilao ihany koa i Laura ankoatra ny efa nahampandresy azy tamin'ny sokady junior. I Laura izay voasokajy ao anatin'ny laharana faha-enina maneran-tany amin'ny taranja judo sokady junior latsaky ny 7 kilao. Hiditra amin'ny pejy kosa resika. Manambahiny fampahalalam-baovao amin'ny zao alina izao tsisy izany fa zareo avao amin'ny events org mada miaraban'ny mialitsina sy mamy tonga sy eto amin'ny fampahalalam-baovao. Miarabanao Mikaela dia miaraban'ny mpijery rehetra any tokantrano. Faly miarabanao ihany koa Mikaela dia faly miarabantsika mpijery rehetra any tokantrano. Ity ampiandohana aloha dia tsara ampahafantarina amin'ny mpijery hoe izy nareo dia inona ny zavatra karakarainareo.
Events Orgmada dia orinasa misehatra amin'ny fikarakarana hetsika ara-paritra sy ara-ekonomika fa ihany koa misehatra amin'ny resaka importation exportation izany hoe ohatra hoe nafatry entana ny Chine na Malaisie na firenena hafa dia afaka miara-miasa aminay tsy mifidy sehatra asa fa tena toto marchandise fa tsy izay ihany izay ato amin'ny Events Orgmada ihany koa dia manampy sy manakaiky an'ireo mpandraraha tsy voatery efa maty fa na vao manana vina ianao dia manampy izahay na ara-kevitra na ara-teknika fa indrindra ny ara-pifandraisana izay moa tena antony ikarakaranay an'izao hetsika izao. Oviana le hetsika no atao anisany hoe ikarakara hetsika izay nareo roviana zay dia inona le izy? Araka ny voalaza teo dia faly zahay manolotra anareo ny Forum économique international des partenariats izay ho tanterahanay ny 17 ka hatramin'ny 30 marsa ho avy izao eny amin'ny CCI Vato. Hetsika iray izy io ahafahanay mampifandray an'ireo mpandraraha amin'ireo mpiara-miombonantoka izay miara-miasa aminay amin'ireo samy mpandraraha ary indrindra ireo mpandraraha miaraka amin'ireo mpanjifany. Inona no tena hoe ampiavaka amin'io hetsika io dia firy ihany koa ny mpandray anjara ao anatin'ilay hetsika izay? Ny manasongadina ny mpandray anjara tsirairay avy no mampiavaka anay ao anatin'io fotoana io dia ho resahantsika manokana ohatra ny zareo amin'ny secteur ny mode sy ny textile dia omena sehatra manokana izy ireo ahafahany mampiranty sy maneho ny mampiavaka anazy ny tolotra misy ao aminy toy ny défilé de mode misy ihany koa ny panel ho an'ireo sehatra hafa toy ny interview dia tsy very anjara isika mpitsidika amin'ny fotoana io fa misy ny fidirana maimaim-poana ary indrindra ny fandraisana an-tanana anareo sy ny etaetanareo amin'ny fotoana io mandritra ny 4 andro izy io dia ho raisinay an-tanana foana ianareo mandritra izay fotoana izay dia misy ihany koa ny fampiofanana maimaim-poana izay arahana amin'ireo mpandraraha efa matyana toy ny mianatra mahomby arahantsika amin'ny monsieur Ratsimba dia réussir avec Martin sy Nantenaina Randry. Araka izay hoe hetsika izay misy ve ny mampiavaka ny hetsika ao anatin'ny io forum? Araka ny lazaiko teo dia misy ny mampiavaka ny forum izay fanasokadinanay an'ireo mpandray anjara rehetra tsy akanafaka fa misy ny défilé de mode misy ny interview izay atokanay ho an'izy ireo misy ihany koa fampiratiana samihafa sy ny fanentanana samihafa mandritra ny fotoana io. Etsy ampamaranana angamba ny tsara anaovana fanentanana kely ny mpijery etsika ny atokantrano any no tonga amin'ny hetsika io dia roviana ihany koa izay hetsika izay no atao. Fanentanana manasa tsika rehetra tsy sakanavaka anatrika ny Forum économique international des partenariats io izay karakaranay ao amin'ny CCI Vato ny 17 ka hatramin'ny 30 martsa ho avy izao. Tanora ianao manana vina na efa mpandraraha maty tongava satria afaka misitraka ireo tolotra rehetra nomanina ireo ianareo fa ihany koa afaka isitraka ny tombontsoa rehetra ohatra ny amin'izany ny fampitomboanareo ny fahalalana ny paikady sy ny traikefa fa indrindra ny fampiroboroboanareo sy ny fampitomboanareo ny lalam-barotra dia ho ampiasainay mpikarakara ny traikefanay rehetra mba hahafahanareo mahazo fahafaham-po amin'ny hetsika io. Ny 17 ka hatramin'ny 30 martsa ho avy izao eny amin'ny CCI Vato dia manentana antsika rehetra. Tongava daholo amin'ny fotoana io fa tsy ho very anjara anareo maro ny zavatra afaka ho jerentsika amin'izay fotoana izay dia mampifandray an'ireo mpandraraha rehetra zany izay amin'ny fotoana io na ianareo mpitsidika arany dia tsy ho very anjara ao anatin'izay fotoana izay fa afaka misitraka an'izay tombontsoa marobe ho resahanay ao anatin'izay fotoana izay. Eny amin'ny CCI Vato araka izany ny fotoanantsika amin'ny 17 18 martsa ho avy izao. Ankasitrahana ihany koa nareo ny vahiny teto amin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity.
dia izany koa ry tompoko lasy tompoko vavy no manakatitra ny fampalalambavao tamin'izao alina izao ankasitrahany ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany ankasitrahany ihany koa ny teknisianina rehetra niarina pita ny sasy ny feotamintsika mamy fotoanaonao amin'ny manaraka indray velona tompoko. Real News Natulchi. Sergi Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversants dans Real News. Si. Il a été les marques à matin, ça c'est créa. Ça 4K, l'AEB, hein.